Izanuna manay amakivaky roniala misy ala feno tranokal nefa ny andro mamanal izanuna manay una manay izanuna manay una manay izanuna manay izayandeko amakivaky roniala misy izanuna manay. Salama daholo ry dia faly mifanatitra tava misendray amin'ny alalan'ity fandaharana izano ho namanay ity. Izy ity moa dia fandaharana iarahana amin'ny ity leto Madagasikara entina anehoana hoe ohatran'ny ahoana ny fomba fitaizana skotisma ka ato anaty fandaharantsika dia misy ny zara talenta, misy ihany koa ny fizarana fomba sy tarazo eo anivon'ny skotisma ary any amin'ny faran'ny fandaharantsika dia ifampizara vaovao ataontsika manakoako era Madagasikara sy any ivelany ihany ireo zavatra izay misongadina eo anivon'ny fikambanana skoto. Ndao ary tamin'ny herin'ny androany isika tao anatin'ny ndaonao skoto dia nahita ny fomba famorina ny andiany izany hoe fomba fanaovany louveteau rassemblement na ny sampana mavo eo anivon'ity leto Madagasikara. Androany indray isika dia hijery hoe ohatran'ny ahoana ny mena fify rehefa manao famorina. Ny mena fify moa dia ny sampana zokiny indrindra eo anivon'ity leto Madagasikara. Inona no fombafomba sy ny tarazo rehefa mivory izy ireo tsy andrely sika fa ndeha ho jerentsika hoe ohatran'ny ahoana ny andinidiny rehetra. Injao misy feo miantso anao androsoa ho an-tanànao. Injao misy feo mananga anao androsom-pitarikao. Injao misy feo miantso anao androsoa ho an-tanànao. Injao misy feo mananga anao androsom-pitarikao. Upitarika pandroso firenena anampiny namana anao firotsana itory ny filaza tsara no tendrena andao iaraka izao misy feo mananga anao androso fitarika. Asesa manambokaty ratsy manjava-pitaritola andrakina fokon'olona zay. Andry Sisay Fitarika mijoro sy tena lehilahy mena fify. Satovo miara-mila ny Kristy ny mena fify no mijoro androso hatrany tsy joro. Andemana mafy ho fitarika na fiteny na fitafy ny toetra na mafy. Mena fify no fitaratra mena fify no filamatra. Ny mena fify Andry Sisay upitarika tena lehilahy vononay fampitady mba ho sampana tomady. Mena fify nijoroana mena fify manampinoana. Satovo miara-mila ny Kristy ny mena fify tena say ho apinga ety miady vononay atikafiainana mau tena fazavana mijoroa mitsangana. Mena fify no mamokatra mena fify io no vokatra. Ny mena fify Andry Sisay upitarika tena lehilahy vononay fampitady mba ho sampana tomady. Mena fify nijoroana mena fify manampinoana. tandremo tilatra any atrany indreto vonony izay atoko tily malagasy ny tily malagasy tomady iezaka toko olombanona vononahitry ny tanindrazanay Madagasikara. Ry tompo ny taninay mba raisinao sy anjakao olonao aneny malagasy ampandroso sy atsarao ny nosinay
ry tompo ataio ny tanindrazanay Madagasikara. Dia izao antsika dia tonga eto amin'ny fotoanan'ny tarazin-tsampana anankiray dia ny fanaovana ny ketrika sy ny vonin-tady izany. Samy maka masy. Ny zavatra narahantsika teo zany dia maneho ny fomba fanombohana hetsika teo anivon'ny sampana menafify, indrindra ny hira atao, ny fihetsiketsehana ataony, ary ihany koa ny fanatanterahana ny ketrika dinidinika irahan'ny tanora io, ary ny vonin-tady fanamafisana ao anatin'ny fomba anankiray ny zavatra ny fampiresahana teo. Ny antso teo zany ohatrisay ny antsoina hoe zokiolona, izy amin'ny ankapobeny no manabe tompona andraikitry ny fanabeazana anankiray eo anivona fivondronana anankiray. Dia nisy hitantsika ihany koa teo nisy tanora maromaro, misy anankiray mitarika an'le hika zany dia iny olona iny no antsoina hoe loholona. Ary ny anaran'olona antsony ao anatin'iny hika iny dia olona anankiray nanamarika teo anivon'ny tanàna anankiray na teo anivon'ny fiangonana anankiray. Satria maromaro no misy ny sampana tily zany eto amintsika, zany hoe misy isam-paritany samihafa, dia mba ahafahana mamoaka an'izay olo-malaza sy olo-manga misy eo amin'ilay faritra anankiray izay, dia ny tsara indrindra dia hoe ny eo amin'ilay faritra misy anao misy karazan'olona samihafa afaka ifampiizarana, dia izay indrindra no mampatonga azy hoe ilay olona eo amin'ilay tanàna zany no ifampiizarana. Ny menafify dia misy fiantsontsika azy ihany koa atao hoe mpitarika, izany hoe volavolaina ho mpitarika ny beazana menafify. 7 ka hatramin'ny 5 taona izy ireo, zany hoe miomana amin'ny fiainana maha olon-dehibe mihitsy, dia ny fiainana tena izy araka ny tokony ho izy. Rehefa vita ny fanokafana, zany hoe rehefa vita ny hika, ny hira lehibe ny menafify zany, ny hira fiantsoana sy ny hira lehibe filamatra ny menafify, dia milazalaza ny anton-diany eo ny mpitarika sy ny zokiolona zany. Ka rehefa vita izay dia toy ny fikambanana rehetra eo anivon'ny fiangonana dia manomboka amin'ny vavaka sy ny fiderana an'Andriamanitra izy ireo. Rehefa vita izay dia miroso tsikelikely miandalana eo ny fihetsiketsehana eo anivon'ny sampana menafify. Toy izao hitantsika ataony zareo zao zany ao anatin'ny rehefa vita ny dinidinika sy ny ketrika, ny fanatanterahana ilay antsoina hoe vonin-tady. Amin'izay fahazoantsika azy izay dia misy teny anankiroa zany ao, misy vona dia misy tady. Ao anatin'iny famonana n'iny tady iny no andraketana ny dinidinika rehetra izay fanaovan'ny zareo mpitarika. Dia ny afatra ho an'ny mpitarika any amin'ny faritany samihafa any zany zao dia hoe toy ireny sy toy ireny ny mpitarika menafify rehefa ao anaty fihetsiketsehana anankiray, atombokise amin'ny fiantsoana ataony se mahafinaritra tsara ny hira vonona lalandava, dia avy eo se manatanteraka ny vonin-tady dia mizotra makany amin'ny fanabeazana mendrika isika. Ny skotisma moa dia natao indrindra anabeazana sy hitaizana ny ankizy sy ny tanora ho tonga olom-pirenena vonona sy vanona ary indray andraikitra eto amin'ny firenena. Isan'ny fanabeazana omenan'ny skoto ny fitandrona ny tontolo iainana ary ny fanajana ny fahadiovana. Ka androany atao anatin'izany katalenta dia isy lovitao kely anankiroa andeha ampianatra antsika hoe ohatra ny ahoana ny fomba fanamboarana fanaripako na any an-dasy io azo ampiasaina ihany koa isan'andro any an-tokantrano. Jereo ange Farmarabansia zay rola nanarako valimbavaka, ny anarany Iando. Nampianarina anareo zany fitoeram-pako vita amin'ny hazo sy tady. Alohan'izany anisy zela kely tsika. Dia natomboantsika anazy manaovana fisaka. Ohatr'izao afaka mihetsiketsika dia rehefa eo ampiana brelage carré dia izy manoro anareo an'ilay brelage carré.
Dia ny anaovana le brelage carré zany dia mila hazo roa, dia maka tady, dia atomboka amin'ny vona fisaka, dia fatorana amin'ny hazo anankiray. Dia ny anombohana anazy atao manodidina an'ilay hazo anankiroa. Dia ny faharoa atao manodidina lalana hafa indray, dia iketsaina mafy tsara. Dia ny amaranana anazy atao vona fisaka amin'ilay nanotombohana vona fisaka teo ihany. Dia ohatr'izao vita ny raha vita le brelage carré. Dia ny anamboarana anazy dia maka dia mbola atao ohatr'izao ihany. Dia mbola atao ohatrin'ilay teo ihany. Dia faranana amin'ny vona fisaka ihany. Dia ohatr'izao foana ny atao. Dia avy eo mahavita ohatr'izao dia maka an'ilay iray vita dia mahavita ohatr'izao. Dia avy eo atambatra. Dia mbola manao vona fisaka ihany, dia fatorana amin'ilay hazo iray. Dia avy eo ahodina. Dia avy eo faranana amin'ny vona fisaka. Mety daholo na hazo fisaka na hazo ohatr'izao. Dia mbola atao ohatr'izay koa ny anankiray. Dia avy eo indray faranana amin'ny vona fisaka. Dia avy eo indray maka hazo anankiray indray, dia atao ohatr'izay ihany. Tombohana amin'ny vona fisaka. Dia avy eo atao indray le brelage carré. Dia ny ilany koa ohatr'izay. Dia atao ihany le brelage carré. Dia faranana amin'ny vona fisaka ihany. Dia avy eo vita izay dia atsangana. Dia mba tsy hampapotika anazy dia tapahana amin'ny hety izay mivoaka. Dia avy eo ny mampatonga anazy fanariam-pako dia ny anasiana anazy dia sasena gony ohatr'izao. Dia nanaovana anazy asiana tady dia fatorana, dia avy eo fatorana vona fisaka eto ihany. Dia afaka nasiana fako. Dia izy ity zany mahazo ampiasaina na eny an-dalana na any an-trano na any an-dasy, dia atao fahadiovana, veloma daholo.
dia izay narahantsika teo izay ny fomba fanamboarana fanaripako azo ampiarina na ho fitandrona fahadiovana ao an-tokantrano na ihany koa rehefa mandeha milasy dia tsy aparitadritaka eny anaty ala eny ny fako fa tsara ny manamboatra fitoerana fanaripako. Dia araka ny nampanantenaina moa tavony atomboka ity fandaharana Izano namanay ity dia nanambarisika hoe hiparitaka manerina ny Madagasikara sy ny faritra 2020 fandaharana ka androany dia hitondra ny fanentanana momba ny ady atao amin'ny coronavirus lovitao kely iray avy any Ambatolampy Antsirabe. Amin'izao herinandro ny tily izao dia izany anjara lovitao eto an-tampon-tanàna Ambatolampy dia manentana ny semba hiaro tena amin'ny coronavirus. Sasa matetika amin'ny rano-savony ny tanana. Na koa mampiasa gel désinfectant. Apetao an-trano ny aro vava-orona. Ataovy anaty latin-trano rehefa mikohaka na mihevina. Ary farany atao nelanelana iray metatra amin'ny olona manodidina anao. Lovitao malagasy mandresy ny coronavirus. Dia tapitra sady ny fandaharantsika androany rysea tsy ahivina fa isan'ny masaka naroso androany ny fomba fanaovany mena fify famorina. Hitantsika tato anatin'ny fandaharana androany ihany koa ny fomba fanamboarana fanaripako izay azon'se ampiasaina na ao an-trano io na rehefa mandeha milasy indrindra ho antsika faritra izay efa misokatra moa izany. Raha ohatra seka te hivahina atao anatin'ny fandaharana dia afaka mifandray mivantana amin'ny foibe ny Tileto Madagasikara izay misoratra eo ambany ny tranokala mpifandraisana dia mametraka ny mandra-piona indray rysea amin'ny manaraka Izano namanay, Izano namanay, Izano namanay amakivaky rony ala misy ala feno tranokala nefa ny andro mamanay. Izano namanay, 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 Izano namanay, 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 Izano namanay. Izahay andeko, izahay andeko, izahay andeko amakivaky rony ala misy ala. Izano namanay.